Ortalma, Office régional du tourisme à Lotomangour, vous présente Zahatan. Société Fanalamang produit et fournit des bois en pin avec ses exploitateurs. Société Fanalamang vend des produits en bois. Sur le plan social, il préserve les habitants de la région Alochamangour, sollicite le développement de la région, lutte contre la dégradation de l'environnement, favorise le reboisement et lutte contre les feux de brousse. Société Fanalamang, vers une vision plus verte, Fanalamang vous présente Zahatan. Fandarana Zahatan voalohany amin'ity taona valam-bifolo sy roa arivo ity netiko mitsidika ny tokantranontsika no sady ihany koa hiara-bako antsika nahatratra izany taona vaovao valam-bifolo sy roa arivo izany. Koa satria vaovao ny taona dia fandarana vaovao ihany koa no entin'ny Zahatany amintsika hoentina indray isika hitsidika ny Moramanga. Ny fizahantany mivohy ny kolontsaina sy ny tantara moa no ahafantarana amin'ny Moramanga satria raha vao miresaka an'izany tanàna izany tsika dia mby ao an-tsaina avy hatrany ny 1947 eo ihany koa moa ireo tanàna manodidina azy izay manan-karena izay sehatra ny ara-kolontsaina izay raha tsy resaka fotsiny an'ity tanàna anankiray antsoina hoe Ambonidobo ity. Ato anatin'ity fanadihadiana izay manay anao ity ary dia ampahafantarinay bebe kokoa anao mahakasika izay tantara 1947 izay hoentina ihany koa ianao hitsidika sy hahafantatra ny tanàna Ambonidobo. Ndao araha antsika avy hatrany. Ambonidobo, tanàna 12 kilometatra avaratry Moramanga, mivily miankavy rehefa sahabo na vita 12 kilometatra raha manaraka ny lalam-pirenena fa 470 mankany Ambatondrazaka. Misy famadihana. Tsy famadihana fa tsangam-bato. Filaminana no tsapa avy hatrany raha vao miditra ny tanàna kely misy mponina eo amin'ny 300 izy ity. Ny fifandraisana ara-piarahamonina eto mbola voafesy arafitry ny fomba amampanao nentim-paharazana malagasy no isan'ny antony mahatonga izay. Ambonidobo no tanàna voalaza fa nipoiran'ny razamben'ny Fokobe Zanozano. Zafy Mandroso, zokiolona ny tompony zaratany Antsinana tanàna ny zandriny, Betsimana-rainy ny ilany andrefana. Ny vato mainty na vato Senegal sy hazo harahara eto afovoan-tanàna eto ity ny mbola manamary ny fizarahany io mandraka ankehitriny. Fijoroana fangatapitaina ara-pomban-drazana ireto vato mainty sy harahara ireto, izany hoe mifono kolontsaina amanjato taonany mahery teto Ambonidobo ka mahaliana mpikaroka mbahay fiarahamonina ny mandalina azy. Ny sokatra amin'ny fizahantany ara-kolontsaina izany ankehitriny ato amin'ny faritry Mangoro. Tsy lavitra fa ambadika kely ny trano fonenan'ny Celestin ato ny fiatombohan'ny tantara sy fitsidiana ho an'ny mpizahatany. Celestin, Olobe, Hazomanga, toteny eto Ambonidobo no nitarika ny ekipan'ny Zahatany hanazava amin'ny antsipriana ireo fomba amampanao sy kolontsaina be Zanozano nipoitra avy eto Ambonidobo. Io zany antsoina hoe jiro eto an-tanàna, eto ampovoan'ny tanàna zany. Ka raha misy fangataham-pitahina ataon'ilay olona ao anatin'ny tanàna na zavatra mahafaly ao anatin'ilay tanàna dia joro amin'ny alalan'ny toka zany mangatapitahina mba ho salama ny fianakaviana rehetra. Ary rehefa tonga ny vokatra fararano zany dia anantonana vary fa ireny zao sisy anantonana vary le misy saloina toerana fijoroana zany le izy. Famokarana amin'ny fambolena sy fiompiana tsy ho simba ny loza voajanahary, mpamoniny ny volo no tena anaovana joro eto matetika fa fanao eto koa ny mangataka zava-tsy ho hafa, fahasalamana, raharahara-pianakaviana ary fahombiazana amin'ny faniriana. Ny kisoa no biby fady ny tanàny Ambonidobo. Sabotsy sy alakamisy ny andro tsy azo ijoroana fa fady. Rehefa tonga ny fahavaratra, le fahavaratra zany efa famaitsoahatra zany efa voavolo daholo ny tanimbarin'olona manodidina aty dia iny rano amin'ilay faritra misy ity zany tsy azona sasana, tsy azo tondrana lamba ho sasana fa toerakafa mihitsy ny anasana lamba
zany hoe tsy tia fady anazy zany le rano-tsavony. Zany hoe dikan'izay zany le rano-tsavony zany malama, de tsy tia zavatra malama zany le fambolena, de ohatrohatran'izay zany ny hazo zany iny antsoina hoe jiro, fa io vato zany de mahatonga anazy ny hoe nasiana vato zany izy mba hoe orom-bato zany zavatra mafy, ary io tsy natsangatsangana foana le izy fa nananganana an'io na monono omby. Le vato zany efa misy toerana any anaty alany efa fantatra le taolo taloha hoe raha misy vato ilaina de eto maka anazy. Ka le hazo ndray antsoina hoe harahara le hazo, tsisy an'io aty anina ty fa tsy maintsy any anaty alany any vo misy an'io. Noho izay fahasoavana sy fiarovany ny taranaka be janojano zay ve sa ny karazany hazo harahara no mafy? Efa amanjato taona no manko zao hoy nga Celestin nijoroan'ity hazo harahara ity teto an-tanàna. Satria tanonako zavatra ohatry tony zany sy misy avazany hoe ara-tsaina tsara tafary de azo avadika produit touristique. Tsangambato mipasana no fiantso ireto vato ireto. Tsangambato natao fahatsiarovana ny maty no sady fangatapitahina mialohan'ny fotoam-pambolena. Kolotsaina midika fa miara-monina fa tsy mifankahita ny velona sy ny maty. Ireo zany zao misy an'le olona efa maty any amin'ny fasana hafa, any amin'ny fasana any izy zany, fa rehefa maty zany le olona de ananganana vato tsirairay ohatrany hoe fahatsiarovana. Satria zany moa ny famadihana anoany amin'ny taoko hoe raha farany malady de atao 10 taona, de fa ity kosa zany no izy hoe ohatrany hoe solon'lay olona maty de diovina matetika ary anaterana vary ihany koa, satria reo olona reo de manana tanimbariny, de reo tanimbariny io iveloman'ny taranaka, de isaky ny tonga zany fotoana lohataona fa amboliny na mafy vary de hoe alohan'ny amafy vary zay dia manatitra ny anareo amin'ny itaninay tsirairay avy, de tonga eo daholo le fianakaviana tompon'ireo an'ireo de samby mitondra vary kely akotry betrabetra ohatran'izao, de hitanareo zao izy io vo nafafy ity ary zao misy vato vo natao vo aingana. Izy misy ligne io zany de hoe ohatra ty zao ray aman-dreny anankiray, de ty koa ray aman-dreny anankiray, de olona mifampitohy reo da zanak'olona anankiray ohatra de mifampitohy, satria zao fantatro ty zao de ty zao tao hoe Razahary ty zanak'Iratsy Antrano io, de ty zao anabaviny ty natao misy lakoroa ty, de automatiquement zany ty ato zany le rainy, le zanaka zany anatrehany le ray aman-dreny, ohatraohatran'izay le mahatonga an'io hoe misy filaharana io. Antsinanana ny ray aman-dreny de zanaka no ao any andrefany. Firindrany vato avy Antsinanana miaka-ndrefana ny hahavony de isan'ny singa famantarana ny maty nananganam-bato. Toy izay koa ny jiro na hazo harahara mitsatoka orinany sy lamba mamatotra ny vato. Ankizy ve sa olon-dehibe no nanaovana tsangam-bato? Ray aman-dreny be teto tanàna ve sa olona manana ny naha izy azy tamin'ny fahavelomany? Ireo famantarana ireo no antsoina hoe fihemba. De harahara ihany le hazo fa fihemba ny filaza anazy, zany hoe hitanareo zao baka izy io fa io tsy maranitra fa asina bakakazo ohatran'izay izy io taloha rehefa izao moa izy fa tsy hitantsolo izy asina bakakazo ohatran'izao de asina lamba soga fotsy miantony eo sahala ohatran'ny hoe drapeau, de dikany iny izy zany olona ray aman-dreny lehibe de manany maha izy anazy ihany koa tamin'ny fahavelona.
Ankoatran'izany zao ty mahita vato ty misy lamba fotsy mifatotra. Zany hoe rehefa tsisy an'ry izy dia ity fatorana n'ity vato ty. Le talotaloha moa mahay zavatra ihany hoe midikany zany hoe manana valera be reo olona reo. Fa le eo zany dia tonga dia misikina fotsiny le lamba. Avy misy lamba daholo zao reo fa lamba moa fa simba. To zany fianakaviana hafa indray. Fianakaviana hafa indray ty fa ray tarika fianakaviana ray tarika hafa misy indray. Izy ny vaton'ny dadanay mihitsy lava be misy lakoroa io atany amboatsorina angalana. Efa milevinao amin'le fasana anankiray ombonan'ny fianakaviana iray izy dia tsy maintsy anaovana tsangam-bato. Kolotsainany Taolo taloha dia ny hoe tsy maintsy misy an'le hoe mpanandro. Dia le mpanandro zany no mametraka ny toerana hoe ianareo mianakavy mahatsara anareo dia atsy. Dia ao ny vatonareo atao mahatsara anareo dia ary. Izy zany le anona tamin'ny Taolo taloha. Dia inona ny zavatra tsy maintsy hita ankoatran'ny toaka rehefa mijoro aty aminareo? Ny aty aloha tsy dia misy ihany afa-tsy ny toaka io ihany. Toaka sy le toaka betsa io zany no tsy maintsy atao raha ohatra izy ka fombafomba hoe amin'le isa-taona. Fa raha ohatra izy ka hoe le tsangam-bato dia metimety arakarak'ilay valeran'ilay olona mety misy aomby. Satria raha vao misy aomby izy zany ao anatin'io vato misy ran'aomby, andefasana ran'aomby. Raha le isa-taona aloha le hoe misoroka tsangam-bato fotsiny le fahatsiarovana isa-taona tsy misy tsisy inona afa-tsy toaka betsa dia toaka raoma. Eny na toaka gasy koa azy. Toaka gasy moa tena mahakasy amin'ny etsiny fitinena. Toeram-pamasinana koa ny tsangam-bato sy fangataham-pitahiana amin'ny razana mialoha na aorian'ny fotoam-pambolena na raha isy lanonana lehibe kasaina hatao ka izany no antony anaovana santabary eto aminy. Hira sy dia antsoina hoe betaotao no tsy maintsy mandravaka ny lanonana miampy betsabetsa ho mariky ny firaisampo sy haravony. Rehefa inona izy iny atao? Rehefa ohatra hoe misy hafalena fampakaram-bady, misy vadi-draza mafamadihana, manao tsangam-bato. Satria zany rehefa mierigny le taona ohatra ka maty anangam-bato dia efa mivadika hoe fifaliana le fahoriana tamin'ny heri-taona dia efa manao an'io. Toerana hosokafana amin'ny fizahantany aty amin'ny faritry Moramanga ny fasan'ny mahery fo eto Ampanihifana. 7 kilometatra mialan'ny Moramanga amin'ny lalam-pirenena faharoa raha ho any Antananarivo. Mahery fo ny firenena niaro ny zoaman-kasin'ny Malagasy ho an'ny Madagasikara tamin'izany fotoana sy tsy nanaiky hatramin'ny faran'ny fofinainy ny vahaorana nataon'ny vazaha frantsay ny olona 980 no tifirina nalevinato. Zavatra nazy tamin'ny 47 ireo. Document azonay tamin'ny vazaha tany amin'ny faritra sambobela tamin'ny côté estiny zao ny nazahoana an'io. Izao no misy anazy. Hay vazaha tratra sambobela natanareo ndraty? Reny zao izy vazaha manenjiky ny gasy ry tamin'le filefasana rehetrarehetra. Hatrany Fianaratsoa, hatrany Fort Dauphin ka hatrany Dego ato Dordoly. Rakotomalala Raymond anaran'ny faharoa ahafantarana azy mandraka ankehitriny fa Rakotomalala Victorien no anarana nomena ray aman-dreniny. 7 taona ary isan'ny nandray anjara tamin'ny adiny 770 teto Moramanga, filoha nasionaly ny Bekotro Maro Olatra. Ty zao ny tanàna misy anay ty hoe Bevarasy. Ao nefa misitrika ao. Izy moa le
le vehivavy mitotovary regny. Fito amby folo taona Rakoto Malala Raymond tamin'ny fifandonana 7/7 mpitondra odina fanafody basy no andraikitra nosahaniny nandritra ny fanafiana. Ny andian-tafika notariny Zafindrabe Victorien sy Rabetrena no nisy azy. Raha Zafindrabe Victorien mpitarotolona teto Moramanga voasambo belo ny miaramila frantsay nandritra ny Savahao tany amin'ny faritry Nosy Bianala. Tsy tafaty, tsy hay fiafarana no sady tsy nisy nalala intsony ny tantara sy ny momba ny fianakaviany nanomboka teo ka mandraka ankehitriny. Rabetrena kosa no gadraina natao sesitany tany Nosy Lava. Raha Zafindrabe Victorien no mpitaritafika naharesin'ny frantsay nandritra ny fanafiana nataon'ny malagasy ny toby miaramila frantsay toby ny zandarmariam-pirenena ankehitriny eto Moramanga tamin'ny aliny 20 Martsa 7/7. Io izy le nilaziko taminareo teo hoe isaky hoentina milefa ho any amin'ny tanàna misy any Rabetrena dia izy hoe avy lao aho izy hoe fa ho any Nosy Bianala aho dia nitsaka atao amin'ny tsinanana izy dia efa nisy olona ny signal zany le mpamadika dia hoe raha Zafindrabe Victorien tao an-dranomafana no nazahoany anazy io misy anaran-tany hoe an-dranomafana io tsy mikely io raha Zafindrabe Victorien aminazy dia azondry zareo tao izy dia izy io tsy maty nanakory fa narary izy tamin'ny hôpitaly dia teo zany tsy hita zay nanaovan'ny vazana azy na natao azy na natao aiza hatramizao tsy hita mihitsy ny hoe tsy misy anazy na tsy misy anazy tsy hita faty tsy hita inona mihitsy io. Eny tompoko inona ny stratégie nampiasanao tamin'izany tsy nahafaty anao sanatria tsy hoe mananao faty. Ny stratégie tompoko tamin'izany fotoana zany izaho a mpitondra le odi-bala zany mpamafy zany hoe nisy lefina ihany teny an-tanako fa za tsy miditra foro fa le mamafy amin'le miaramila amin'le fiarovana zany izay no nataoko dia miaraka amin'ny Rabetrena sy raha Zafindrabe Victorien izay mpitarika andreo toloreo sy mpandrindra n'le miaramila hoe ary rehefa nikaroka ny vazaha ianao tany anaty ala zany ahoana tsy nahitananao dia ahoana ny voanao avy any ahitananao am'izay izay indrindra hoa izaho a mbola tovolahy 17 taona tamin'ny fotoana io dia ny anarako aza nisy mitovy tamin'ny anaran'io naniny Victorien dia taty nana dia novain'ny ray aman-dreniko rehefa le bebe aho niditra sekoly tamin'ny sekoly satria 1940 aho nefa nanomboka niditra sekoly za mbola tovolahy dia mbola tsy neverindrareo hoe io ane satria tsisy nahafantatra hoe io mpitondra le fanafody ary araka zany voalazako zany hoa dia hoe ngo dia ifangaro tamin'ny hoe io ny zanak'ireo Zafindrabe Victorien dia nisy lolo le ray aman-dreniko mihitsy ny anarako tateo afara hoe Victorien fa tsy natao an'izay tsony fa dia nisoloana hoe Raymond zay na tonga zay zavatra ito ty zao le avy any fianaratsy hoe sambo généraly Ramarola adiny telo tsy ankiato ny ray aman-dreny Rakoto Malala Raymond no nizara tsy ankiato tamin'ny ekipany zahatany ny tantara sy zavanyseho ny ainany tamin'ny taona 7/7 zany fa ny momba ny famonoana sy nanitrihan'ireo mahery fony firenena malagasy teto ampanihifana no entina amintsika ato anatin'ny fandarana amin'ny maha toerana voahosokafana amin'ny fizahantany ny fasan'ny mahery fo eto Moramanga. Natao ankety io amin'ny lycée io no tribunal tamin'izany fotoana zany dia ty ambany ty ny fanaovana fitsarana le ana io amin'le misy hoe raha hitanareo hoe Nadia Sop dia io avy nisy trano mpokon'olona zay teo fandravandry zareo moa dia io natao trano tsotra io fa io nefa tantara tokony najoro teo i zavatra io fa dia le fitondrana zay tantanan'ny commune moa no nandravana i zavatra io teo ny tribunalin'ny olona dia izay vita tribunaly dia miditra ny fonja tamin'izany tsy fonja misy fotoana io fa teo ihany le izy fa ohatrany valanomby zany hoe kakazo fotsiny
ny fefena zany a dia ao le hoe gadra politika amin'ny tratran'zareo tamin'ny fotoana io dia izay vita fitsarana raha meloko na tsy meloko le meloko aloha dia entina amin'ny ao le atao hoe ankosiny anaran'le fasana ery tsy amin'ny trésor public erikatra dia 100 mètre miala avy eo a dia ao zany dia asiany mangady lavaka nefa andevenana andro zareo any io zany zava-nisy zany zavatra any vita le lavaka dia eo izy am'izay izy amin'ny mitraety dia raha hafa noatra zao le olo dia menjera ao dia ao dia totofana tao izay zany le vita fitsarana ka meloko teto ankosa zany no nalefa hovo noho inavetrany ireo voalaza fa meloka toerana eo ankaikin'ny CEG sy cimetière eto Moramanga amin'izao fotoana izao toy ny ahoana indray ary ireo nentina teny ampanihifany ny sasany indray a any Antananarivo anareo ndeha ho tsaraina farany tsarainareo dia zay nahatonga an'ilay wagon teto Moramanga dia wagon 12 izy tamin'ny fotoana io feno olona io ny valo avy any Ambatondrazaka nitondra le olona azo tany izy Sambopelina dia ny efatra le olona vita fitsarana teto zany dia mody hoe ho tsaraina any Antananarivo anareo nefa tsy zay ny fipetrany fa hotofirina ary ampanifana eo amin'ny lalan'ny gara eo zany hoe raha mandeha Antananarivo tsika dia vao mitsaka an'le tatezany io a dia ambonimbony kely eo a dia teo no nitifirina tamin'ny wagon 500 laha no nentina tamin'ny wagon aveto nitifirina tary ampanifana sokafany le varavaran'ny wagon dia avy taty izy no tifitra vararana dia fatotra ny tanana fatotra ny tongotra dia mbola tamin'ny nandevenana an'ireo taloha amin'ny fasany mahery fo eo ampanifana izy oa dia mbola misy rojovi eo amin'ny ato tanany mbola tazana mihitsy dia nisy anankiray vao nitarara le basy dia nitsongoloka ingeny izy ninjera tary Ambatondrazaka izy vao tifitra zany dia mivandeha dia vao tsindry ny namany tao izy zany tao izy no tapitra daholo le tao anatin'le wagon dia mbola avo izy le vazaha na mibaso izy mijery izy tonga dia hoe misy miaina dia zaho izy ny ankohoka ao izy dia hitako mihitsy izy io dia fa eo ambonin'ny sofiko izy ny basy ohatrany mikasiko amin'le loko izy dia henoko izy le lafa dia tsy niaina mihitsy ny aho izy fa dia niaina kely izy nieritreritra le any io dia eo dia nosina an'le ran'le naman'le voatotra izy zany dia vita igny zavatra igny dia lasa le vazana hoe fa tsisy tsony fa maty daholo reo dia nandeha dia igny zany ny vavolombelona ny laza taty orina hoe maty eo ankikiny tatezanao daholo namantsika nitifirina tamina wagon izy tsy nilaza hoe izy wagon zao fa ireo wagon reo lokany bala daholo miankilany siankilany mivoaka ny bala avy namonan'ireo anan'ireo tamin'ny Jolay 1947 io tamin'ny mai juillet 1947 no nahafatesana nitifirana andreo io olona namana dia igny le rangahy igny zany efa alina be hony izy vao niala tao amin'ny vao tsindrin'le namany tao a igny laza nampiely rehetrarehetra hoe ao dodolo namantsika ny maty tsy notsarainy intsony zany zay rehetra tao anaty wagon fa natao vony fahobe teto ampanihifana fasany mahery fo no alalana n'ity toeranyity ankehitriny rehefa avy no viraviraina alika sy goaika teto no razanareo tsy nanaiky lembenany ny fasany mahery fo io a misy eo amin'ny enina angamba zay na 7 dia misy am'le lavabe iny le farany virendrevana io dia misy olona daholo ao anatiny io tamin'ny 93 tamin'ny raha tsiraka ny ala aloha voalohany nanaovana n'io fasana io dia ngia izy moa tikatra ngiara zafy Albert no nanamboatra farany nanatsofona andreo
olona ireo kireo olona ireo de maty teo amin'ny toeran'io rehefa favitari amin'ny morony lalamby zany satria ny goaika sy ny alika sy ny biby sasany ninana n'le fatin'le olona efa tolana fotsiny nge sisany nentina nataotao e le faty tsisy afatarana hoe ty ranona fa nitolana fotsiny de ny hoe mba nisy angamba ny tam'izay fotoana zay a nisy olona nanana bague asa na bague d'alliance na ina natevina be zay ndray andro daholo zany nandevena andray andro daholo reo tompoko de inona natonga anazy natokatokana zany hoe tsomby zany salandry nandry de natsotsotra fotsiny le faty zany atrany misy efitrefitra nge izy ao ao anatiny ao fa tsy de natao hoe lavaka nala de hoe nitsotsotrana fa mba misy efitra de zany de feno reo zany ile lavabe nefa feno iny de nanao ndray koa de feno satria tsy 520 ihany ny olona tafiditra ao be dehibe mihitsy satria le sasany tatya nalefa tagny daholo tetikasany ofisy-patry ny fizahantany atao loatra mangory ny hampiditra ny fasany mahery fo ho isan'ireo site touristique na toeram-pizahantany hahavelona mandrakariva izany tantara mampiorokoditra ny tondra fahafana ho an'ny taranaka tateoriny zany Raymond Rakotomalala indray amin'ny mahafiloha nasionaly ny Bekotromaorolatra azy dia efa nanao ezaka fitetezana sekoly ny zaran'ny tantara marina mivantana tamin'ireo ankizy eny amin'ny ambaratonga fototra sy faharoa fa niriny ny mbola hitohizan'io tetikasy io mba tsy hahavery ny tantaram-pirenena ekeny koa ny hanaovana ny fasany mahery fo ho toeram-pizahantany eto Moramanga fa ao anatin'ny hasina sy hevitra ny joron'ny mahery fo malagasy maty ho an'ny tanindrazana aminy tsy fasana no hitan'ny maso eto ampanifana fa tsangam-bato ny fitiavana sy fifampitokisana niteraka fandresena ary fahombiazana ho an'ny malagasy ho an'ny Madagasikara ka faniriny tokoa ny ampitany zany fomba fiainana zany amin'ny taranaka ho avy tsy natao fitsangatsanganana fotsiny na fijerena izy zavatra io ka ny tantara nentina ahafahana mampita amin'le taranaka hoe ahoana na tonga an'izao zavatra ao dia ny fitantarana ny fifankatiavana ny firaisan-kina ny fivondronana ny firaisana hoe amin'ny fitiavana zany tandrazana zany a de tsy maintsy misy ny dina misy ny fifampitokisana misy ny velirano mba ahafahana miaro ny tanindrazana ahafahana miaro ny tanàna zay misy an'le fianakaviana 770 zay teo a zao sisa de fa any amin'ny 270 sisa izahay maty tsara manamarika fa reny toerana anankiroa zay tsy dia antsika tao anaty efa nadihadiany reny a dia efa tafiditra ao anatin'ny circuit na toeram-pitsidiana ao Moramanga tapitra aloha fandarantsika androany fa amin'ny heriny dia mbola hijanona ny Moramanga sika hitsidika toeran-kafindray ny orinasa Fanalamanga sy ny ofisy-paritry fizahantany any Alaotra Mangoro moa nanampy antsika tamin'ny fanatotosana ireny fandarany ireny izay tolorantsika fisaorana eto isaorantsika ihany koa ireo mpiara-miasa amintsika hafa dia Yannick Beauté mpanontarisy ny taovolo Majesty ery Ambatonakanga Papekanjo rehefa avy eo ty fandarany ty dia afaka averintsika jerena ao amin'ny réseaux sociaux an'izahantany YouTube, Facebook, Google Plus, sy ny Twitter ary ny Instagram fa ho antsika izay tia amerina hijery azy kosa na tsy naharaka androany teto amin'ny télévision malagasy dia ny alakamisy amin'ny 7 ora izy mbola miverina eto amin'ny télévision malagasy dia mametraka amin'ny mandra-piona ao amintsika indray ary ho amin'ny heriny anoto izao velo Société Fanalamang produit et fournit des bois en pain avec ses exploitateurs. Société Fanalamang vend des produits en bois. Sur le plan social, il préserve les habitants de la région Alaotra Mangour, sollicite le développement de la région, lutte contre la dégradation de l'environnement, favorise le reboisement et lutte contre les feux de brousse. Vous avez regardé Zahatan avec Fanalamang vers une vision plus verte. Hors Talma,
Office régional du tourisme à Lotramangour vous a présenté Zahatane.